Salama daholo. Rehefa avy nanaraka ny malokila tany am-piantohana isika dia tsapa sy hita fa tena tantara na malifaly sy nampialavoly antsika rehetra tao anatin'ny fotoana maro. Indrisy anefa nahitana fahabangana be teo amin'ireo mpandray anjara fototra tao anatin'izany malokila izany amin'izao. Asa mba ahoana reny toyny e? Atao jiritodika ny tantara malokila dia tantara izay nitsoahana avy tamin'ny tantaran'ny fianakaviana anankitelo. Izany hoe fianakaviany Rajao, fianakaviany Ranjenja ary fianakaviany Pastera. Ny fianakaviana izay samby nanana ny farim-piainana. Voalohany moa i Rajao izay fianakaviana somary sahirana ary tambanivohitra. Faharoa kosa i Pastera dia amin'ny mahampitandrina azy fianakaviana somary antoniny. Ary fahatelo farany i Ranjenja dia fianakaviana isany manan-katao sy amin'ny sokajy ambony. Raha zohina antsakany sy andava ny tantara dia tany amin'ny sary mihetsika Playboys no nandohany ilay tantara malokila. Ingaratrema izay tompon'orinasa mpitatitra vokatra na transporterana vary no nitaizan'ny raly izay lasa vadiny Rajao taty aoriana. I Ranjenja kosa dia zanaka nabavy no sady mpandova ny Ingaratao. I Pastera kosa dia niaraka ny karama tamin'ny Rajao sy Ranjenja tao anatin'ilay orinasa any Ingaratrema. Raha ny fiantsoana ireo mpilalao fototra tao amin'ny Playboys no lazaina dia i Ranjenja moa Charlie no tena anarany tao amin'izay tantara sary mihetsika Playboys izay. Pastera kosa dia i Maurice ary Rajao izay nantsoina hoe Rafran. Taty aoriana nefa dia latsa-pitia tamin'ny Eva izay raliany izy aty amin'ny tantaran'ny malokila i Rajao. Ary Pastera dia nanambady ny Razoary. Fa i Ranjenja kosa etsy andaniny dia lasa vadiny Marianne. Nanomboka teo dia nipetraka ny fianakaviana malokila. Raha ny toetra no lazaina dia samby nanana ny toetra nampiavaka azy izy telo lahy izay loham-pianakaviana tao amin'ny tantaran'ny malokila. I Rajao dia olona matikambo, be oeraoera, tsy manaiky lembenana, fetsifetsy, tia vola sy tia voninahitra ary tambanivohitra. I Pastera kosa dia olona mpivavaka sy mpino an'Andriamanitra, tsotra sy tso-piainana, be fandeferana ary mahitsy fiainana. Fa i Ranjenja kosa etsy andaniny amin'ny mahampanambola azy dia olona mivoatra ary mitsinjo ny hafa sy manan-katao. Ya raha mahalala moa fa i zanaky Ranjenja sy Rajao dia lasa mpivady tao anatin'ilay tantara malokila. Na dia teo aza ny fifandirana sy disadisa izay nisy tamin'ny fianakaviana roa tonta ireo. I Ranjenja sy Rajao dia tsy mitsahatra ny miady lava, fa i Pastera kosa etsy andany dia mpanelanelana sy mpandravona ny disadisa n'izy roa lahy reto hatrany. Hita nefa fa maro tamin'ireo mpandray anjara fototra tao anatin'ny malokila no nindaozany fahafatesana. I Joary zao dia tany ho any amin'ny malokila andiany fahadimy no nindaozany fahafatesana, izay sady vady no rain-janaky bakoly. Ka noho izany dia noezahana no solon'olon-kafa izy taty aoriana mba hampitohy ilay tantara. Fa i Ranjenja sy Marianne ary ralahy kosa dia maty ihany taty aoriana. Araka izany ary raha ny fijeriny tsirairay mba ahoana sy ahoana ny mety ho fizotran'ilay tantara malokila diretour manoloana ireo mpandray anjara fototra izay efa maromaro nindaoziny fahafatesana izay raha mahita fa efa tsy namantsika intsony amin'izao.